Miaravantsika rehetra manaraka ny mety toetry ny andro eto amin'ny televiziona malagasy. Elaela tsika tsy ny ona ampatsahivina ihany koa nareo izay mpianjory rehetrarehetra fa ao anatin'ny tranonkalan'ny Météo sy amin'ny YouTube dia azontsika hiverenana jerena ny mety toetry ny andro izay isan'andro. Ety am-panombohana aloha dia tsara ny mampatsiahy fa tamin'ny herinandro lasina dia saika ambanimbany hatrany ny maripana indrindra ny amin'ny maraina. Efa manomboka mivoaka ireny akanjo mafana rehetra ireny, akanjo ba, ny artenda sy ny karazany ary manomboka mirongatra ihany koa izao ny gripa sy ny koakoaka. Dia manasa anareo fa vokatra ihany koa ny voasary izao dia azontsika hohanina fa vitamine C ireny miaro amin'ireny karazana aretina atao hoe madinidinika ireny. Ka izao amin'ity herinandro manaraka ity dia aly izay antonony no mandravitra ny mety toetry ny andro ao anatin'ny 2 andro misesy dia mangatsiatsika ny andro fa manomboka any amin'ny alarobia any dia miakatra indray maripana indrindra hita izany eto amin'ny faritry ny afovoantany dia mila miomana izany tsika amin'ny programantsika. Raha ny mandravitra ny toetry ny androsika anio kosa ny resahana dia aly izay antonony izany dia ity ilany atsinanany ity no somary rakodraona kely fa ny ilany andrefana dia saika maina amin'ny ankapobeny. Porofon'izay raha pitsy vao maraina izao dia azo orana malefaka ny aty amin'ny faritry sava, ny faritra Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Isavina vao maraina kosa ny any amin'ny faritry Menabe iny ary ny tapany atsimo sy avaratry Madagascar, avaratra andrefana izany dia saika hibalika be ny masoandro. Sisan'izay saika malomaloka na ifandimba ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny tolakandro akoatra ny hoe afoana ihany ny orana any amin'ny sava sy Analanjorofo iny dia mizara roa mazava be mihitsy ny toetry ny andro. Any amin'ny ilany andrefana ray manontolo dia manga be ny lanitra, migaingaina be mihitsy ny andro, posaka amin'ny masoandro izany. Fa ny eto amin'ny faritry ny afovoantany fandimbindimby eo ny rahona sy ny masoandro. Dia raha ny vinavina ho an'ny maripana izao ny ambany indrindra any Ambatolampy no ahitantsika an'izay 2.0 degré Celsius fa any amin'ny faritry Vakinankaratra mahita 2.0 degré Celsius eo isika. Dia raha ny maripana vao vinavina ho ambony indrindra satria maina be mihitsy ny andro amin'ny ilany andrefan'ny Madagascar dia mazava ho azy 3.0 degré Celsius saika ny ilany andrefan'ny Madagascar rehetra iny. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany izao no manodidina ny 3.20 hatramin'ny 4.0 degré Celsius eo. Dia raha hivoaka ny amin'ny reto firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagascar na ny nosy manodidina antsika ireto ianao dia tadio fa any Maurice, Comores sy Seychelles izao dia ho avy ny orana. Fandimby kosa ny rahona sy ny masoandro any La Réunion any. Ny any Paris dia mibalika ny masoandro mitovitovy amin'ny eto amin'ny faritry ny afovoantany toetry ny andro maripana any izao hoe 4.0 degré Celsius ny ambany indrindra. Ny any Milan, Johannesburg sy Nairobi kosa dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny any Bangkok rehefa maimaina ny andro aty amintsika dia ny any amin'ny zareo izao ho an'ny rapitso dia anorana tandrifin-drahona mety araikotroka mihitsy. Dia izay no azontsika natolotra ho an'ny androany. Raha herinandro mahafinaritra be ho an'ny tsirairay avy. Veloma tompoko.